Miandry fivoarana ny malagasy, miandratra fandrosoana, taorian'ny nazahoana filoha vaovao. Maro nandefa mizaha taty amiko, manontany ny fomba fahitana ny raharaha Madagasikara. Betsaka koa ianareo nanontany ahy hoe karmavy no nahazo ireo olona tao anatin'ny fitondrana teo aloha. Alohan'ny amaliako an'ireo rehetra ireo dia tia metraka fanontaniana zao hoe fiovana manao ahoana moa no andrasan'ny Madagasikara, fiovana ara-politika, ara-tsosialy sa ara-materialy. Miresaka fanovana ny rehetra dia mifantoka amin'ny fitondrana teo aloha na koa ho an'ny fitondrana 40 taona izay nifanesy teo. Taoriany nahazoana ny fahaleovan-tena. Adino fa efa 40 taona mahery Madagasikara no mihemotry. Ankoatr'izay ny fitakiana toa mitovy amin'ny fitakian'ireo teo aloha ihany, toa fiovana fandrosoana na fiemorana mikasika ny malagasy no misy sy hita. Adino ireo vahiny izay mihinana ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara, mihinana ny harenan'ny Madagasikara, izay mambotra ny Madagasikara ao anatin'ireo trosa mioampapana izay trosain'ny safy. Ao anatin'izay resaka vahiny izay, raha ny fahitana ny fiovana dia toa manakaiky valifaty manokana ho an'ireo olona teo aloha sy ho an'ireo mpanan-karena malagasy, izay manambola toa mahazo taratasy fanenjehana ny arenany, nefa ireo vahiny, karana, sinoa, vazaha, ohatra iray, ity olana mahazo ny mpandraharaha Mamaravatomanga, nanontany ahy nareo hoe karma ve no nahazo azy? Tsy karma no nahazo azy. Tsy karma mihitsy no mahazo azy fa fitaka sy fialonana. Izany hoe resaka politika sy resaka fandraharahana. Misy ny lalàna ny karma mifeky ny tsirairay, misy koa ny karma universel, spirituel ary materiel. Ny karma materiel izay ho an'ny vatana fizika noforon'ireo lalàna nataon'ny olombelona ho an'ny olombelona. Tsy misy idiran'ny univers ity lalàna iray ity fa lalàna karma materiel iray ihany. Ny mahazo any Mamaravatomanga dia resaka valifaty politika sy resaka adversaire na resaka varotra. Izy raha teo manana orinasa sy petrabola amin'ireo firenena maromaro. I Maurice efa fantatra fa mampisandratra ny fivoaran'ny fireneny amin'izao fotoana izao. Raha manana petrabola na orinasa any i Mamaravoatomanga dia izay midika fa anelingelina ireo Mauriciana amin'ny fitantanana ny fireneny ary amin'ny fampiasana ireo malagasy izay miasa amin'ireo firenena mampiroborobo an'ireo Mauriciana. Ny atao hoe karma dia vintana na chance na valiny natao na koa la loi de la cause à effet na vibration na la loi de l'attraction. Afaka antsoina ihany koa izany hoe karama, valiny hatsembohanao na valiny asa nataonao. Eto izany dia tsy mety amin'ny malagasy raha ny malagasy mitovy aminy no manan-karena, fa mety amin'ny malagasy ny manampy ny vahiny handefa na hanome ireo arena izay ananan'ireo malagasy ireo ho an'ny vahiny. Eto tsy hiditra lalina amin'ny zava-misy zao fa efa samy mahita sy mahafantatra ny rehetra fa somary mahagaga kely dia ny fomba fanenjeha ny malagasy mitovy aminy. Misy mihitsy rehefa mba manaraka ianao dia misy mihitsy miteny hoe homboy avereno aminy nataony. Raha toetsaina ohatran'izay no iandrandra fivoarana na fiovana, mbola tsy fivoarana malagasy amin'izao fotoana izao. Io tany ipetrahanao amoronanao trano, ipetrahanao sy atorianao io. Raha toa ka misy volamena na petrol ao amin'io dia alainy fanjakana aminao io, fanjakana malagasy aminao io dia hesoriny aminao dia aveo izy omeny ny vahiny. Satria fa ny fahanarahana hatrany am-boalohany izany fa ny tany dia hofainy malagasy. Amin'io impôt alohanao na hetra tany alohanao ao a Madagasikara io dia hetra tany izay ho an'ny vahiny fa tsy ho an'ny Madagasikara. Hofainy malagasy io tany ipetrahany io. Tsy an'ny malagasy ny arena ao ambanin'ny tany, ao akibon'ny tany fa ny vazaha. Ary tsy manana lalana ampiasa sy galabina amin'izany ny gasy. Ny iray tratrany karma tao Madagasikara dia ny filoha teo aloha dia Andry Rajoelina. Ny nahazo azy no karma satria ny miaramila na ny kapisaty ihany no nametraka azy teo. Mampiasa ny ingénierie consentement sy ny ingénierie sociale ireo
elita ireo na ireo antoko politika iray ivelany na ao Madagasikara. Ny ingénierie consentement dia noforon'ny Edouard Bernays tany amin'ny taona 1970. I Edouard Bernays dia zanadralaky Sigmund Freud. Ingénierie consentement io no tena fototry ny demokrasia. Mampiasaina io consentement, ingénierie consentement io mba imanipulena ny inconscient anao sy ny inconscient n'olona maro. Amin'izany no ahatongavan'ilay manifestation ianao na ianareo milatsaka andalabe no manifester ho an'ny olona anankiray na atoko ireo izay manodigodina ity rafitra sosialy tsy hita maso ity dia mamorona gouvernement tsy hita maso, gouvernement invisible, mametraka filoha fa saingy tsy io filoha io no mitondra fa ilay filoha izay tompony vola nampiasaina tao anatiny ireo manifestation izay nataonao ireo. Gouvernement tsy hita maso no miasa. Ny ingénierie sociale indray dia teknika sosiala fanodikodinana sain'olona ampiasaina hamitana olona iray handefasana angona sarobidy. Ity angona ity dia mety ho fampahalalana manokana na fampahafantarana tsy ambaratelo ahafahan'ny fidirana amin'ny tambajotra sosialy ny fikambanana iray, zany hoe ampiasana resaka sosialy mba imanipulena olona anankiray na fianakaviana anankiray na fikambanana anankiray. Ireo teknika roa ireo dia ampiasaina ao anatin'ny demokrasia sy politika ary sosialy mba hamitahana ny saina na ny inconscient n'olona iray na fikambanana olona maro mba hanatanterahana ireo olona maromaro ireo izay tsy nireo bitsy na elita mitantana izao tontolo izao atao na koa ampiasain'ireo antoko politika iray ho tombotsoan'izy irery ireo. Ho raisitsika ohatra kely indray ny takijiro sy rano ny Jeanne Z. Atraizany fangatahana atreto ny valy ve dia efa milamina ve ny jiro sy ny rano. Tao anatin'ny fitakina io dia niova fitakina zavatra hafa tanteraka no nitakina. Izay dia midika fa nisy lohany intolona natao iny. Fa kosa discret ilay olona izay ilay gouvernement invisible nizara ho zenina maromaro ny Jeanne Z teto. Nisy ireo zenina maromaro sosialy izay nizara sakafo, rano, nolazaina fa solidaire ny gasy. Avy aiza ary iza no niantoka ireo t-shirt izay voavoatra tsara ilay t-shirt sy ny logo. Iza no niantoka ireo zavatra nozaraina ho an'ny rompitolona. Raha toka tena solidaire ny Madagasikara, nahoana raha toiza no solidarité io? Nataiza io solidarité io tsy natao tany aloha. Mijaly saina ny mpanan-karena ao Madagasikara noho ny resaka valivaty politika sy hanoanana ara-pouvoir dia ny fanadiovana no resaina hoe fanadiovana ny tsy maty manota. Ilay manendrika ny tsy maty manota ve tena tsy nanota tokoa sa nanota hiany fa hadino. Eto zany dia fitondrana noana, voainoana angamba no tena mahateny azy, mahafehy azy. Raha te handeha lavitra ianao dia fantatra hoe iza ireo tondra. Amin'izao fotoana izao dia hoainao hoe fitondrana teo aloha ihany no miova loko ary misy loko na endrika vaovao izay milaza azy anome fiovana saingy. Samy manomana vola ilatsahany ho vidiana amin'ny fividianana afaka roa taona daholo ireo ary manomana ny toerana ho any antokony. Ho azavaiko aminao ny midikany hoe lalàna ny abondance na ny harena mioampapana. Ny lalàna ny abondance na ny harena dia miankina amin'ny razambe ny tsirairay. Ny razambe raha teo no miandraikitra ny incarnation. Tsy misy incarnation totosana vita eto ambonin'ny tany raha tsy misy ny razambe na ny ancêtre. Ny aina n'ireo ancêtre teo aloha ihany no tohizanao. Ny toetra izay razambe izay sy ny programa ny razambe io izay ao anatin'ny disque dur ny saina eo dia mitohy amin'ny taranaka avy amin'ny alalan'ny ra. Ohatra raha misy olona izay efa zatra milalao vola, raha anao fisintomam-bola izy na anao manifestation na matérialisation dia mora aminy izany. Zatra ny aina tao anatin'ny arena ilay olona ary ny manitona izany dia mora aminy ny fiainanao raha teo dia izay vibration anananao sy ainanao andavanandro ihany. Ny teny abondance dia manomboka nampiasaina tamin'ny 12 siècle teo eo. Milaza hafenoana zavatra iray, ohatra vola, rehefa manitona vola ny olona iray dia vola mihoatra ny sotomony no tonga aminy, izany hoe mioampapana ny vola tonga eo aminy. Tsara fantatra fa ny arena ao anatin'ny tany ao Madagasikara na amin'ny tany raha zao tontolo zao dia misy régénéré isanandro.
fa tsy ho tapitra zany mihitsiny ao mandrakizay. Izany ny tena antony hitazomana ny firenena manan-karena iray ao anatin'ny fahantrana aranty-saina. Ny fahantrana aranty-saina averiko indray fa ny saina no mahantra, averimberina amin'ny sainao hoe sahirana Madagasikara. Firenena mahantra i Madagasikara dia heninao izany ary mijanonao anty-sainao ka mipetraka ilay fahantrana ao anaty. Io tany ipetrahanao amoronanao trano, ipetrahanao sy atorianao io raha toa ka misy volamena na petrôla ao amin'io dia alain'ny fanjakana aminao io, fanjakana malagasy aminao io dia hesoriny aminao, dia aveo izy omen'ny vahiny. Satria fa ny fahanarahana hatrany am-boalohany zany fa ny tany dia hofainy malagasy. Amin'io impôt alohanao na hetra tany alohanao ao a Madagasikara io dia hetra tany zay ho an'ny vahiny fa tsy ho an'ny Madagasikara. Hofainy malagasy io tany ipetrahany io. Tsy an'ny malagasy ny arena ao ambanin'ny tany, ao akibon'ny tany fa ny vazaha. Ary tsy manana lalana ampiasa sy hikalabona amin'izany ny gasy. Tsara fantatra fa ny arena ao anatin'ny tany ao Madagasikara na amin'ny tany raha zao tontolo zao dia misy régénéré isan'andro fa tsy ho tapitra zany mihitsiny ao mandrakizay. Ireo arena resaina petrôla na arena rehetra akibon'ny tany dia misy régénéré isan'andro fa tsy ho foana io mandrakizay. Miova toerana fotsiny izy na loko na miova hery fa tsy ho laninao mandrakizay ny arena ao Madagasikara. Ka raha ny arena akibon'ny tany zany no ampitahorana ny Madagasikara hoe ho lany fa ahodino aleo ny vazaha no mitantana azy, dia ilay arena na vola azo amin'ny fitantanana ny arena ny gasy ihany no ampindramina amin'ny alalan'ny trosa ho an'ny Madagasikara, dia manome zanabola indray Madagasikara, dia tetika manipulation hitazomana amin'ny malagasy zany fa io arena io dia tsy ho lany mihitsiny ao Madagasikara. Tsy fiovana mifototra amin'ny politika na sosialy irery ihany no tsara ananana fa ny fananana fahaleovantena tanteraka manoloana ny vazaha izay mbola mifeky ny firenena. Ahoana ny alanao io trosa kolonialy izay mangejranao io? Raha toka midradradratra hiala amin'ny France dia ho aiza hivadika any amin'ny Russie sa amin'ireo firenena amin'ny teny anglisy. Nipoitra tamin'ny razambe iray ireo ary efa ao anatin'ny ADN sy ny ran'ireo vahiny, ireo vazaha mambotry ny firenena mahantra sy mambotry ny Madagasikara ireo ny toetra ny fitiavana pouvoir sy ny tariny. Amitina ko azy dia tsy mbola izao Madagasikara no iova androso raha mbola ampiasa ireo fiteny ireo hoe grève, manifestation sy ny tariny dia manaraka akaiky ny firenena vahiny, satria izy namorona zay teny zay, izy namorona zay mba ho ampiasainao ho azy. Diso ny tena ampiasaina, diso ny fomba fijery ampiasaina ary diso ny adversaire iadiana na itakiana zavatra. Tsara raha jerena hoe inona tokoa ilay fiovanan-drasana. 80 taona mahery Madagasikara no ny andro fahaleovantena fa mbola mifatotra hatramin'izao. Talohan'ny 80 taona lasa io ve nilamina i Madagasikara ary inona no antony nitakiana fahaleovantena teo aloha? Iza no mandidy sy manampaka ny rehetra ho an'ny Madagasikara? Raha mbola eo ireo vahiny hiala amin'ny Frantsay, miditra Mauritiana na Russe na Sinoa, dia mbola ny teo ihany teo amin'ny fotoana hanekeny malagasy rehetra fa mpanan-karena izy, manan-karena i Madagasikara ary izy no mamelona ireo firenena milaza azy manan-karena ireo. Amin'izay fotoana izay no fotoana hiovan'ny fotom-pisainana hoe manan-karena aho, asehoko amin'ireo firenena milaza azy matanjaka ireo fa mahavita tena aho dia amin'izay fotoana izay Madagasikara vao afaka antsoina hoe afaka, olona afaka, firenena afaka.